mankasitraka anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny arapa tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao hasaiko-panajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Famelohany idirantsika amin'ireo antsy priam-baovao dia indro aroso aminao vetrany ireo lohateny. Fahatsiarovana ny daty ny 9 martsa mijoro vavolombelony tantarany ao Moramanga. Faritra Savaha mafisina ny fanentanana ny reny tsy handray zava-pisotro misy alkôla mandritra ny fitondrana vohoka. Ifanometanana amin'ny manampahaizana ny velany amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ny école doctorale ao Toamasina. Anboatsika ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ny vaovao mahakasika ny hetsika ho fahatsiarovana ny daty ny 9 martsa ao Moramanga miavaka ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 770 ao amin'ny distrikany Moramanga no izy renivohitra ny fitiavan-tanindrazana ka mijoro vavolombelony tantara. Raha tsy ahifina dia tao Moramanga no tena nahitana ireo ranandrika ny ainan'ireo ray aman-dreny ity tanindrazana tamin'izany fotoana ka isa-taona dia misy ny tsia ho fahatsiarovana ireo mahery fo tamin'ny tolona ka ho an'ity taona 2024 ity dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fanombohana izany fahatsiarovana izany hanjaka soa fetrarilala. Isan'ireo mpiady tanindrazana mahery fo fantatra taty amin'ny faritra Moramanga ny Marshal Razafinabe Victorien nandritra ny tolona ny vavay 770 raha ny tantara dia tsy hita popoka nandao ireo fianakaviana ny tenany ny 7 oktobra 2070 rehefa nentana notsaboana tao amin'ny hôpitaly be ny Moramanga. Noho izay fitiavan-tanindrazana nasehon'izay dia nampitondraina ny anaran'ny lycée-mpanjakana eto Moramanga ka toy ny fanao isa-taona dia tao amin'ny lycée Razafinabe Victorien nanamarihana ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny fahatsiarovana ny tolona nataon'ireo mahery fo. Nitarika izao hetsika fanombohana izao ny lehiben'ny distrika Moramanga ka nandritra izany no nampitany ny afatra miantefa amin'ireo mpianatra ny amelomana sy anavoazana indray ny fitiavan-tanindrazana izay mifandraika amin'ny tarakevitra amin'ity taona ity. Nefa fantatsika ihany koa efa miavitsy ireo bekotro marolatra eto amin'ny distrika Moramanga. Izany indrindra no izahana tena isa-taona ny mpianatra rehefa fa izy ireo no avy ity tanàna ity ho avy ity firenena ity izany raha maromarina kokoa ka dia manentana isika rehetra eto Maranana mba hiara ifanotrona hiara fanotanana amin'ireo hetsika rehetra izay volavolainy ny komity karakara mandritra ny herinandro ho avy io. Fantatra fa misy 20 ireo bekotro ato anatin'ny distrika Moramanga ka nanome voninahitra izao hetsika fahatsiarovana izao ny filohan'ny bekotro niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isan-tsikajiny avy eto Moramanga. Ny avy eo anivon'ny DCN na Direction des Combattants Nationalistes narahin'ireo mpianatra tamin'ny hetsika ara-kolotsaina. Avelantsika eo ny makasika ny faharesaka fampandrosoana indray aloha isika. Misedra olana avokatra ny ratsy ny lalana ny commune Ambanany Sakana any amin'ny distrikany Sonerany Vongo. Adiny 5 sy ny rotsakorana malefaka dia efa mitoka-monina sahady ny commune Ambanany Sakana tany an-toerana ny lehibe ny faritra Analanjorofo nametraka lamina hitadiavana vahaolana miaraka amin'ny fanatsarana tsy ahivina fa efa mamoy fo amin'ny vidim-bokatra ny ponina ao amin'ity commune ity noho ny tsy fisian'ny mpividy ka simba rehefa tsy lany ireo vokatra ireo. Abel Benjamin sy Paulin Manariava. 20 kilometatra mahery fa alan'ny fiara sy mataho-dalana ray na 2 andro ny lalana mampifandray ny Sonerany Vongo sy Ambanany Sakana. Matetika mitoka-monina izy rehefa fahavaratra toy ny ambanivohitra rehetra ihany anefa ka mamokatra fa inona avy aloha ireo vokatra aiza ny hafarany. Akondro, mbazaha, soanambo, ovy, maro letsibaka fa tsy manjary vola daholo takatry lalambelo ratsy. Misy olo marary indrosinay tsy tonga sonoragna noho naratsy andalana maty andalana. Manao fidinana ifotony mizery ny tena zava-misy ato anatin'ny commune Ambanany Sakana ity ny lehibe ny faritra Analanjorofo Maître Tojarno. Enina lera nandeha tongotra izy vao tonga taty Ambanany Sakana fa inona ny antony manokana. Ya zay mihitsy antony andehanantsika tongotra zany mijery hoe karakory ny tegna zava-misy antoerana. Hitatsika zany zao fa tegna ratsy dia ratsy ny lalagna. Ity zany mahatonga hoe raha ohatra mividy ny fotony ianao dia mahita ny tegna zava-misy aty fotony.
fa raha ohatra ambony fiara anao mandeha mety anao miadankadagna ambony fiara igny tsy mahatsapa hoe karantina jaly mahazo vahoaka ya raha tsy tôbily tegna matanjaka tsy mavaky an'ity lalagna ty dikan'izay zagny devoir miandry ny fitondram-panjakagna mahefa ankehitrigna miaraka aminay mpitondra ity fotony mitady fomba rehetrarehetra fagna magnatsara an'ity lalagna ty. Efa misy ny fifampiresahana nataony lehibe ny faritra ity tamin'ireo tetikasa samihafa zay afaka manampy ny tontolo ambanivohitra. Hiezaka hampiasa ny tetibola ampelantanan'ny faritra ihany koa izy mba hialana amin'ny fokontany sy commune zay tena mitoka-monina. Raha izay ny tany Soanirany Voniko dia nanampy tamin'ny fanatsarana ny lalana feno lavaka tao amin'ny fokontany Itandrava commune Marivoay ny Pandrara iray tsara sitrapo mba ahafahana manamora ny lafiny fifamoivoizana any an-toerana ka nanomboka ny asa botsy lasa teo ny fanatanterahana ny asa Farasoa Andriambelonoro sy OL. Anisan'ireo lalana tsy mba nasipijery isan-taona izay sady lasibatry ny fikaoandrika manoloana ny vanimpotoany fahavaratra ity lalana ity. Fokontany Tandravà anisan'ny ireo fokontany 12 mandrafitra ny commune Marivoay Ambovoatra. Matsiro manana adidy manoloana ny faratsy ny lalana eto amin'ny tanàna na be azy. Tima tanànantsika foana tena mba lehibe tena hita le lalana tena ratsy dia mba misy fanampiana kely foana fanamboarana anazy io dia izy io. Nankasitraka izao hetsika nataon'izao sy nandrisika ireo mpandrara hafa ifanometanana ny mpitandro tanàn'ny commune eto Marivoay Ambovoatra. Voalohany indrindra aloha dia fisaorana no atolotra ny Andriamatoa Sadek izay anisan'ny mpandrara eto tampon-tanànan'ny Marivoay ary zanaky Marivoay ihany koa. Nandray andraikitra izy ny fahitana ny fahasimban'ny lalana amin'ity lalana miakatra Tandravà ity izay efa tapaka sy simba tanteraka. Hita tokoa fa manam-pitiavana amin'ilay fanamboarana ny tanàna izy ny mahazanaka ny Marivoay azy. Eto zao dia izy no miantoka ny gonya, miantoka ny karama ny sarety rehetrarehetra mitatitra, manampina an'ireo lavaka rehetra izay efa tapaka mihitsy lalana miakatra Tandravà ity ary manahira. Fa dia isaorana Andriamatoa Monsieur Sadek nanao an'izay fandraisana andraikitra izay. Ary mbola miantso koa ireo mpandrara rehetrarehetra eto Marivoay mba hifanometanana amin'ny commune amin'ny fanatanterantsika ny fanamboarana ny tanànan'ny Marivoay. Engany mba hanao toy izany daholo ny rehetrarehetra mba ho fanamboarantsika ny fanatsarana tsy hoe ho vita ny goudron ty na ho vita ny béton tokoa fa mba fa misy afaka andianana fa mba fa tampona ny lavaka be izay tapaka sarotra miakarana eto fa dia mankasitraka nareo mpandrara rehetra io koa Andriamatoa Sadek fa dia saotra betsaka ny fanoloran-tanana ny commune izay nataonareo. Ny firaisan-tana ny olom-pirenena ety ifotony mandray andraikitra toy izao no andrasana mandra-piandry ny mety ho fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana. Mbola izay lafo ny fampandrosoana izay ihany dia afa-pahasahiranana ny mponina ao amin'ny fokontany efatra any amin'ny commune Ambatomarina distrikany Manandrina satria dia vita beton tamin'ny alalan'ny tetibolany Siady ny tetezana ao Manorokely izay nampitaraina ny vahoaka tao anatin'ny taona maromaro izay ka natahorana hitera-doza ihany koa izay tetezan-kazo izay teo aloha. Keny Maminiaina sy Pierrette Rakotovao. Tamin'ny taona 1970 no nisy ny tetezana voalohany teto Manorokely commune Ambatomarina izay tetezan-kazo ka matetika simba ary niteraka fahasahiranana ho an'ireo mponina mpivezivezy indrindra fa ireo mpianatra rehefa fotoanan'ny fahavaratra no ny tsy fisin'ny arofanina ka ahina hitera-doza satria malama. Mampifandray fokontany efatra sy commune roa Ambatomarina sy Andakatany ary distrika roa dia Manandrina sy Ambositra amin'ny alalan'ny commune Iadilanana ny tetezan'ny Manorokely. Izany hoe vokatra maro no mivezivezy eto ka no raisin'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena varitany Fianarantsoa solombavam-bahoaka voafity taty amin'ny distrikany Manandrina ho lahara-pahamehana ny fanamboarana ny tetezana ho beton armé tamin'ny alalan'ny tetibolan'ny Siady. Napaka ngay tao agnatin'ny programme d'emploi hoe andao amboarina tetezana Manorokely satria betsaka loatra ny mety riska mety hisy accident raha io tetezana io satria avo be io tetezana io. Izy lava be tsy misy arofanina tsy misina dia natao ny etita natao ny devis dia
rehefa hita fa azo tanterahana tena roso ny asa dia natao. Vita soma tsara io, hitondra fampandrosoana ho antsika io, satria eto ro andihanan'ny mpianatra, eto ro andihanantsika hidirana sy mivoaka na amin'ny fiarina sy ny sisa sy ny sisa sy ny fitaovana mihary antsika. Raha tsy aivina dia ny volana desambra 2024 lasa teo no nidina ifotony nanao ny fandinihana ny asa fanamboarana ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena faritany Fianarantsoa niaraka tamin'ireo teknisianina, ary 3 volana tateo aoriana dia natolotra ny vahoaka ny foto-drafitr'asa vaovao. Ivadika lafim-baovao hafa tanteraka isika no amafisina ny fanentanana amin'ny alalan'ny avoka-dratsy ateraky ny fimamoana mandritra ny fitondrana vohoka tao Sambava. Anisy araka izany atrikasa izay nitariny fikambanana Safoy afaritany Antsiranana nandritra ny 2 andro izay nitondrana izy ireo tsara ho fantatra sy fitandremana ho an'ireny izay mitondra vohoka tombofeno Zoralien solotenanay any Sambava. Aux enfants qui étaient handicapés du fait d'une alcoolisation prise au mauvais moment. Ny fototra tamin'ny fampifantarana voka-dratsy ateraka ny fisotroana zava-pisotro misy alcool mandritra ny fitondrana vohoka sy fampinonoana no nentin'ny fikambanana Safoy Antsiranana niaraka tamin'ny mpitsabo manam-pahaizana manokana momba ny fiankinan-doha nagnentana momba ny SAF na syndrome d'alcoolisation fétale. Mafisina nandritra izany fa zéro alcool pendant la grossesse. Expert vient à la réunion du président Safoy Antsiranana Dr Thierry Maillard zay niangavigna ary naneka fanetrentegna tonga hitondra ny fagnazavagna fagnentanana misy kokoa amintsika faritry Sava. Fiara-miasa ny fitalevam-paritry ny fahasalamam-bahoaka Sava sy ny Safoy Antsiranana no nahatontosa izao fionana izao. Magnentina ny renibikibo, renibivotrika amin'ny fitsapagna fanatantaragna zay fitsapagna zay farafakely imbalo mandritry ny vokanazy. Mandritry ny imbalo farafakely ny mandrapahateraka izy no indesiny ampafantarana azy iny ny voka-dratsiny figana toaka na ho anazy reny na ho an'ilay zazamboka mandritry ny ny zaza no avy ny faritra sy ny firenena hoy ny lehibe ny faritra Sava ka tokony arovana hatramin'ny mbola ambohoka ny fahasalamany. Mafisiny fa vorony ny arasalamy fitalevam-paritra ny fahasalamam-bahoaka ny faritra amin'ny fagnentanana ho tombotsoa ny vahoaka. Raha hoe fitomombana ara-pahasalamana ny zanakatsika dia na ny atsika manao andraikitsika tsy ho tanteraka ny zaza koa ny hoaviny koa zany no lasa marahirina atsika ato amin'ny faritra. Ny toy tamin'ny fampiofanana ireo mpiasan'ny fahasalamana ato amin'ny faritra Sava izao fagnentanana amin'ny ady amin'ny fisotroana zava-pisotro misy alcool mandritra ny fitondrana vohoka izao ahafahana ireo mpiasan'ny fahasalamana magnamafy ny ady atao amin'ny SAF na syndrome d'alcoolisation fétale. Mifandraika amin'izay ihany fa resaka fampivoarana ny vehivavy any Vohipeno nahazo tohitra fiompiana tantely ireo anakavy amindreny tany amin'ny distrika ny Vohipeno. Ankoatr'izay dia maro ireo hetsika ampandraisana anjara azy ireo amin'ny fampandrosoana ho fampivoarana azy ka ireo vehivavy tao ambanivohitry Ifatsy Matatagna ambony rano no voakasika tamin'ity tetika sandiany voalohany ity izay nitohanany solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Hilarion Harazafitsotra sy Thierry Randrianasolo. Ny vohitra tamin'ny afiaonan'ireo vehivavy ambony rano ny Matatagna aty amin'ny distrika ny Vohipeno fa afaka mampandroso ny tanàna izy ireo amin'ny alalan'ny fampiakarana avo dia avo ny sehitry ny asa tanana sy ny fitadiavana lalam-barotra. Nahazo tohitra fiompiana tantely 50 avy tamin'ny solombavam-bahoaka mivady voafidy taty an-toerana ireo anakavy amindreny ny Matatagna. Ankoatr'izay dia nomena lanja ihany koa ny fikaziana ny tontolo iainana ka nisy ny fambolekazo ny raisany rehetra tao amin'ny komina ambanivohitry Ifatsy. Hery lehibe hampandrosoana ny tanindrazana ny firaisan-kina. Raha misarasaraka sika da koa raha io vovoka io fasika io fa rehefa matanjaka sika ka mirahina dia vato zakabe tokony avoaka tsika zay mamanakely atsika zay eo anivon'ny fokotany eo anivon'ny komina misy atsika fa ilaina atsika viavy ary isika viavy dia hery andrasana mba hampandroso ny firenena malagasy. Nandritra ity fotoana ity no nilazany solombavam-bahoaka ny ezaky ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fialana ny fitantanana sy nahomby hatr'izay. Misy natao hoe
fizerevana ny fitatangana ny fananam-panjakana indrindra ny volam-panjakana da nivoaka tao efa ho 3 811 milliards ny vola sy tavalambana fa sahirana sika satria nagnino mamalagna sika ny mpitondra sika elabe zay. Ny volana janoary lasa teny no nahazo taratasy fa zao andalana fizoroana ara-dalàna ny vemamia ary ny komina ambanivohitra Amborobe no mandray ny fionana manaraka ho fanamafisana trany izany firaisakina izany. Izay vaovao izay ny dirantsika amin'ny vaovao ny tontolo iainana manoloana ny fiarovana ny tangorombohitra Makay any amin'ny faritra Menabe dia mitaraina ny fikambanana miaro izany tangorombohitra izany noho ny tsindry mianjady amin'izy ireo ka miandrandra fijerena manokana amin'ireo tompon'andraikitra izay voakasika andry Marson sopitenanay ao Morondava. Anatin'ny distrikany Mahabo faritra Menabe misy anefa ny tsindry manjara ireo fikambanana miisa 70 ao amin'ny Nature Evolution ny amin'ny fiarovana azy io ka velotaraina sy manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny vokon'olona mba hijerena izany akaiky. Noho izany dia mangataka izahay mba hijerena akaiky an'izao zava-misy izao fa ny mpitantana teo aloha dia ny fikambanana Nature Evolution Makay izay anisan'ny voahily kanefa betsaka ireo ponina fotony makasitraka ny fitantanany sy ny fiasany io fikambanana io ao ka noho izany dia manao antsoavo izahay aminao Andriamatoa Filohajaina mba hijery akaiky an'izao toetra raha izao ary tiany koa amin'izay ministra izay ho avy manaraka eo voalaza fa ny Frantsay no ambadiky n'io fikambanana io nefa raha jerena ny antota taratasy makasika ny fikambanana dia malagasy 100% no mpikambana ao ka izany nanaovanay antsoavo aminareo mpitondra fanjakana mahefa mba hijery akaiky an'izay zava-misy amin'izao fotoana izao satria mahatsapa hoe oelikeliky izahay ary koa ireo pona ifotony dia malahelo tanteraka raha toka tsy hiasa ao an-toerana tsony fikambana. Amin'izao fotoana izao rehefa hita sy tsapa fa olona hafa mitantana an'io masivy dia Makay io lasa voaroka tsy manana asa ndray aman-jeninay na amin'ny fiainanay lasa tsy zarizary satria taony mba hoe nivelomanay amin'ireo ray aman-jeninay ireo zany mba nitady tao mba niasa tao ka noho izany mitalao miangavy ho anao Andriamatoa Filoha ny fanavaozana indrindra amin'izao fananganana vaovaon'izay zao mahakasika ny gouvernemanta mba hijery manokana an'izao toejaraha misy aty aminay zao fa zahay tsy mila akoatsin'ny Nature Evolution satria izy no nitondra sy nanavoatra sy nanampy ny vahoaka izay mipetraka manodidina an'io air protégé eo. Maro moa ireo zava-mananaina arovana ato anatin'ny valadrava-boahary Makay ity toy ny sifaka, ny zava-maniry isan-karazany sy ny rano. Eo ihany koa ny fanohanana sy fanampiana ny ponina mipetraka sy mivelona manodidina azy io ato anatin'ny distrika 2 Mahabo sy Beroroha. Ho an'ny mahevan-tanàna vetivety aloha isika tafatsangana any amin'ny faritra Betsiboka ny komity paritra mandrindra ny paikady rehetra hoentina manatsara ny fampandrosoana sy ampitomboana ny vokatra izay mitondra amin'ny lalam-barotra na ny krosaba. Ity komity ity dia rafitra iray manapa-kevitra amin'ny asa rehetra atao makasika ny fambolena sy fiompiana any amin'ny faritra Antsatiana Charmont Solotenanay ao mahevan-tanàna. Anisan'ny paikadin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny ampitombo sy anatsara ny vokatra eo amin'ireo sehatra ireo izay mitodika amin'ny lalam-barotra mba anatsarana trany ny fari-piainan'ireo tantsaha. Nisy arak'izany ny atrik'asa dindinika sy fikonan-doha ahafahana mampiatra ny paikady nasionaly aty amin'ny faritra izay notarehan'ny fitariavam-paritra ny fambolena sy ny fiompiana eto Betsiboka. Tafatsangana nandritra izany ihany koa ny komity paritra ahafahana mandrindra ny tetikady rehetra hoentina manatsara ny fampandrosoana sy fampitomboana ny vokatra mitodika amin'ny lalam-barotra. Komity izy io izay niantsona ireo mpisehatra rehetra amin'ny fampandrosoana ny siampamokarana mitodika any amin'ny tsenam-barotra. Ny siampamokarana moa izay politika hoentin'ny fanavaozana ankehitriny dia tsy mijanona ihany ho famokarana ho an'ny mpamboly fa mitodika amin'izay resaka tsenam-barotra izay satria izay izao no paikady miainga ary tarihan'ny ministera any amin'ny nivony nasionaly dia izay ny hoentintsika ho tanterahana aty amin'ny faritra hoe ahoana ny fomba handraisan'ireo mpisehatra rehetra anjara amin'ny fanatanterahana izany.
zany hoe ny paikady farany hoentin'ny faritra zany dia misy io komity io mitsangana izay rafitra manapa-kevitra sy mikadre zany ireo asa rehetra ho tanterahana atao anatin'ny faritra mahakasika ny fambolena sy fiompiana. Ny bana nandritra io fokoana andoha io ny fanatsarana ny fiompiana omby sy ny fambolena blakesy izay vokatra misy aty amin'ny faritra. Afa tandondoza ny setry ny fambolena manoloana ny fiovaovany toetrandro maro ireo karazana hetsika narenana izany saingy tsy mbola tafarina ka manoloana izay indrindra dia mitohy ny ezaka ataony isa-paritra hamerenana ny ala eto Madagasikara amin'ny alalan'ny famboleka-kazo. Tahorantsika miaraka izay vaovao izay. Manomboka mialany tamingana amin'izao fotoana izao ny ala maniry eny amin'ny tendrombohitry ny komina Vohimarina sy Lamosina atao anatin'ny distrikt'ny Vohibata vokatry ny tsindry ataon'ny mponina tao katsaka sy bozaka sisa no atao kitay handrahoana antony nanosika ny fikambanan'ireo mpitazona basy manodidina ny 400 isa nanao hetsika famboleka-kazo zanakazo kininina zakaranda ary hazo fihinam-bo mitotaly 5 alina sy 2 hetsy fototra no natsatoka manamorona ny tanyreo manambasy sy ny manodidina ny lapan'ny tanàna. Mandeha araka izany ny fanentanina ho an'ireo olom-pirenena rehetra ho an'ny komina Vohimarina sy Lamosina mba hanamafy amin'ny famboleka-kazo vonona ny amin'ny fiarah-miasa rehetra ramatoa ben'ny tanàna Andrianatoandro Ester Alinina. Nanambara araka izany ny ben'ny tanàna ny Lamosina fa manomboka mihena ihany koa ny dorotanety ao anatin'ireo komina ireo. Zanakazo misa 10 fototra no voavoly ny vondrom-pikambanana malagasy miaro ny voary ahitana ny fikambanana vakoanala mpimpo tantely sy rem-ponina manodidina ny atialam-panjakana tampolo ka nisy avy hatrany ny fanaraha-maso sy fikolokoloana ny zanakazo efa maty ka nisy lona avy hatrany. Karazany zanakazo maro no nivolena tamin'izao isan'izany ny tafinonana, hazo mainty, hintsina, somitrora sy ny maro hafa. Marina fa tafiditra ao anatin'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala izao famboleka-kazo izao ary anisan'ny nandray anjara ihany koa ireo mpianatra avy amin'ny sekolim-panjakana IPP Andrapade na ny solotenan'ny prefet na ny solotenan'ny solombaboaka dia samby niray feo nanentana sy nankasitraka ny rehetra tonga nanatanteraka ny famboleka-kazo ity ary nanentana ihany koa amin'ny fikolokoloana ny zanakazo voavoly. No savidina ao zanakazo fihinam-boa ny akamaroan'ireo zanakazo no voleny tafika malagasy teto Toliara tamin'ireo karazana zanakazo 530 fototra no volena tao amin'ny velaran-tany mirefy 3 hektara ao amin'ny kompania infanterie Antanimeva. Nanatevin-daharana tamin'ity famboleka-kazo ity ny fikambanan'ny vadina miaramila eto Toliara na ny fifamia. Eny fotony tena andry ankina ny fitantanana maharitra ny ala ary manamafy ny ady ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny sona lovainjafy. Napetraka ny lafiny Miralenta sy ny fandraisana anjarany rehetra ao anatin'ny hetsika famboleka-kazo toy izao. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fandraisana anjara ny tafika malagasy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanarenana ny ala. Misy ihany koa ny fitsidiana ireo dobo-trondro izay ompiny ireto tafika reto trondro eny antoerana. Ireo miaramila ao amin'ny kompania infanterie Antanimeva no mikarakara sy manaramaso ireto zanakazo ireto sy ireo dobo-trondro ireo. Tanjona lehibe ny ampitombo ireo velaran'ala sy anarina ireo ala simba ary kajy azy ireo. Fantatra mantsy fa velaran-tany 100 hektara rakofana ala amin'izao tampamboleka-kazo izao ho any atao anatin'ny distrikany Vatomandry izay mamboly hazo manome aina no voizina hatrany io loha-hevitra io. Ko antenainy ny fandraisana anjara ny rehetra na ny sampatara-panjakana izany na ireo fikambanana na ireo olom-pirenena ahafahana manatratra n'io tanjona io hoy ny lehiben'ny distrika Ravel Miar Silver Hernien raha nanokatra ofisialy izany tao amin'ny fokotany Ambodovontaka komina ambanivohitra Tsarasambo. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny hazo ary manome vokatra maso ho an'ny mponina mpampiasa azy izay afaka manampy koa amin'ny fanatsarana ny varim-piainana, ny fikajiana sy fampitomboana ny hazo. Koa nanentanana ny rehetra teto ny ikolokoloana an'ireo zanakazo vovo. Zava-dehibe arak'izany fiarovana azy ka efa misy ny paikady napetraka mba ahitampahombiazana. Zanakazo isan-karazany 5,000 fototra voavoly tamin'ny velaran-tany 2 hektara tamin'izao fanomboana izao. Ka niara-ny entana avokoa teto ireo sampandaharaha samihafa na sivily na miaramila ny ampy ireo fokon'olona avy amin'ny komina Tsarasambo no tarihiny ben'ny tanàna.
Ny zanak'hazo palmier miampy hazo zanatany sy bambo mahiry ny arivo no volena amin'ny sisiny barazy be voan-drano ambody akondro izay mamatsy ny rano fisotro ny tanàna Moramanga. Tompo marika tamin'ny hetsika ny vovona mpikambanana Terabe na niteraka Bezanzano izay ahitana ireo fikambanana maro samihafa manerana ny nosy. Ny fanometanana tamin'ny fanatonsana ny hetsika ny komuna Ambonivohitra Moramanga sy ny fokotany ambody akondro ka nambarany proptantana ny vovonana fa fijery iray tokony hapetraka amin'ity barazy mitahiry ny rano fisotro mponina ity ny fiarovana ny tontolo manodidina mba ho rano azo antoka no sitrahany mpanjifa. Vina ahitana ireo zanak'hazo novolena teto ny silo nasional izay mpamokatra zanak'hazo sy ny sampandrarahany tontolo iainana eto Moramanga ary ny orinasa Fanalamanga. Ankoatra ny hetsika fambolek'hazo natao teto dia nambarany epitarika fa handray anjara mavitrika amin'ny hetsika dia be ny fitiava-tanindrazana izay karakaray ny ministera serasera sy ny kolotsaina tariny komity ny fahatsiarovana ny 7 mars ity vovonana Terabe ity. Zanak'hazo 500 no namboleny SMEC agence fanantenana ao anatin'ny velaran-tany 1 hektara isabotsy lasa teo tao Anjomanakona Ambovombe distrikt ny Manandrina. Izany dia ho fanamafisana ny politika mpanjakana amin'ny fanamaitsona ny Madagasikara. Tonga nanatateraka ny fambolek'hazo ireo mpiasan'ny SMEC rehetra ato Moromanisy Hotomatsiatra. Zahana sy kinina no novoleny ka hisy ny fanaramaso sy fikarakarana azy ireo. Mahatsapa-tena fa manana tety amin'ny tanindrazana ny agence fanantenana ary mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana itsontsovana ny hoavin'ny taranaka aoriny. Nanentina ny tsirairay izy ireo mba tsy hanimba fahatany sy handoro tanety. Ankoatra ny voly hazo dia efa nisy ihany koa ny fambolena kafe sy voasary izay nataon'izy ireo taty atoerana ka nisy ihany koa ny fikarakarana azy ireo niaraka tamin'ireo voly hazo natao teo aloha mba tsy ho veromaina ny asa izay natao. Fandraisana anjara amin'ny ezaka atao amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanatrarana ny tanjona Madagasikara nosy maitso olovainy taranaka faramandimby. Io no tanjona tamin'ny hetsika fambolek'hazo Rodombe no tanterahan'ny mpiasa avy ao amin'ireo ratsamangaika mandrafitra ny Otive Fanamby Moramanga no tron'ireo vady amanjana ny avy. Tao Besimpona, Fokotany Ambarilava, komuna Ambonivohitra Moramanga no nosafidian'izy ireto nanaovana ny hetsika ny farany herinandro lasa teo ka zanaka kininina sy akasia mahery ny 200 fototra no voavolin'izy ireo tamin'izany. Orinasa malagasy madiodio misehatra amin'ny fitehirizana sy fampindramam-bola ny Otive na ny ombona tahiry ifampisamborana vola ka raha ho an'ny eto Moramanga dia miisa 7 ny kaisy mivondrona ao anatin'ny Otive Fanamby. Ity alany ankatsika ity ny ala tokana arovana ato amin'ny distrikany Vangaindrano izay manana velarana 400 hektara. Misy harena voajanahary mampiavaka atsika eto Madagasikara noho ny fitombony olona tsy maharaka ny filana itsony ka ezaka atao no hantarana azy aty ivelany vokatra ny fiaramiasa ny olona manodidina ny ala arovana sy ny imbizi izay tetikasa miaro ny ala ny akarabolava anakatrika. Fanatanterahana izany izao fambolek'hazo natao izao adidy sy andraikitra ho an'ny rehetra ny fambolek'hazo no fampitakafatra ihany koa ho an'ny taranaka any afara. Zanak'hazo 3 fototra no voavoly tamin'ny velaran-tany 1.5 hektara ny rahany olom-bofitsy ny olom-botendry ny sampandra miakina sy miakina amin'ny fanjakana ny fikambanana ny onivo ny fitalevaparitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafa sy masanana ny aran'ny salahy nanateraka izany ka ny mamboly hazo manome aina tafiditra amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taopambolek'hazo ho an'ny distrikany Vangaindrano ity ny tanterahana teto Etefo Fokotany Sararany komina Ambanivohitra sy ny fana izao. Nampiavaka ny tampotanan'ny Ambanja taloha ny fisian'ny hazo lehibe manamorona ny sisin-dalana izay nanatsara endrika ny tanàna no miaro amin'ny tontolo iainana antony nagnanaovana ny fambolena zanaka mantaly sy flamboyant ireto teto Ambanja. Samba ny hetsika ho fanarenana ny tampotanan'ny Ambanja ho Ville Verte no natao teto ity fa maro amin'ny namony zanak'hazo izay efa nambolena teto ka tokony samby sarotiny amin'ny fiarovana sy fanaraha-maso ireto zanaka mantaly sy flamboyant ireto ny olom-pirenena tsirairay mba azahoana vokatra tsara. Mifandraika amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay ny lafin'ny fambolena sy ny fanodinana vokatra. Nomena fiofanana momba ny fanodinana vokatra mandritra ny 2 andro ireo vehivavy manana fahasembanana mikambana amin'ny afama atao toliara mba ho fanatsarana ny fari-piainan'izy ireo. Marcelia Ravololonjanahary sy Martial Andriamanatena. Mpivarotra ny 800 n'ireo vehivavy manana fahasembanana mivondrona ao amin'ny Association des femmes handicapées de Madagascar na AFAM eto Toliara.
hamalina ny hetaheta sy hanatsarana ny farim-piainana izy ireo dia omena fiofanana momba ny fanodinana sy fitehirizam-bokatra ireo mpikambana miisa 70 mirahavavy amin'ny alalan'ny fandaharan'asa progrès eo ambany fiaeny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana toana ny FIDA. Ny famezana an'ireo an'izay fiofanana momba ny fanodinana sy fitehirizana vokatra eto toeran'izay dia mamaly tokoa ny etaetan'izareo amin'ny asa fivelomany ka ny rarina dia hoe afaka manatsara ny fidiram-bola an'izareo ao aorianan'izao fiofanana izao no tonga amin'ilay hoe fahaleovan-tena ara-ekonomika ny vehivavy sembana. Ny progrès dia manana tanjona izy amin'ny ireo hazo sitraka miisa eo amin'ny 9 hetsy sy 5 alina olona na tokantrano eo amin'ny 2 hetsy sy 3 alina dia isan'izany ny olona izay manana fahasimbanana ty formation ty mba hatonga an'ireo ho mpanjahara ihany koa mba hanana fotokasa mahavelona azy. Fambolena sy fiompiana andraisan'ny rehetra anjara mba hitondra vokatsoa amin'ny fiainana andavanandro ny tantsaha no tanjon'ny ministera. Antom-pisiny fiofanana ho an'ny reto fikambanana mba hafaka andray anjara feno ao anatin'izany fanodinana sy fitehirizana fa indrindrandrindra koa fanatsarana ny ara-ekonomika isa-tokantrano ho an'ireo izay ho mpandraharaha ao anatin'izany sehatra izany iarana amin'ny programma progrès. Homena fampitaovana hahafahany mampiatra ny fiofanana ireto vehivavy manana fahasembanana ireto aorian'ny fiofanana. Zay ny makasika niny fa iresaka fifamoivoizana anaty rano indray aloha isika. 40 mirahalahy ireo mpitondra lakana misy motera na skipper alatsaky ny 200 chevaux manana lava alatsaky ny 12 metatra miaraka amin'ireo mpitondra baka ho fanatsarana ny fifamoivoizana an-dranomamy ao amin'ny faritra Atsinanana Romial Rakoto Manana. Ho fanatsarana fifamoivoizana an-dranomamy sy ho fampanarahan-dalàna ireo mpanamory lakana madinika latsaky ny 12 metatra manana tanjaka motera latsaky ny 200 chevaux atao anatin'ny faritra Atsinanana. Mena fiofanana ireo skipper misy 40 mirahalahy avy amin'ireo commune maromaro ao anatin'ny distrikta ny Tomasina faharoa indrindra ireo mampiasa ny canal de Pangalanina sy ny reniranon'ny Vondro ary ireo mampiasa ny baka ao Andringaringy. Ny taona 2024 no efa nisy ny fampiofanana ireo mpitondra lakana madinika niarahana tamin'ny APMF ary efa nahenika ny Madagasikara. Tanjona ao anatin'ny fampiofanana dia fanatsarana ny fomba fiasa efa nisy ary fampianarana an'ilay mpanamory mba mpanara-dalàna eo amin'ny sehatra ny asa izay ataony zany. Zany hoe raha fitiniko zany sécurité de la navigation izay no tena tanjony APMF ao anatin'ilay izy. Ary faharoa encadrement professionnel. Ireo olona perinasa no omena fiofanana teto. Izany hoe ny olona anatin'ny sehatra ary mahafeno fepetra ny asa nandritra ny enim-bola na farafahakeliny ary maharaka ny fiofanana nandritra ny 7 andro arahina fitsapam-pahaizana manohana ny fampiofanana ny tetikasa CGSV Volobe. Tsara ihany koa ny fanomezana ny traikefa ary mifanaraka amin'ny lalàna raha nanao an'io baka nandringaringa io na ny baka Volobe amo zany ny tetikasa Volobe dia voalohany aloha mba ahafahan'ny tetikasa Volobe manatanteraka ny asa izay nanirany fanjakana azy fa faharoa manaraka izay ihany koa zany mba ahafahan'ny vahoaka ny Volobe manohy ny asa andavanandro amin'ny fiampitana amin'ny toerana izy. Nambarany APMF fa manaramaso sy mitsirika ara-teknika ireo bar na baka amin'ny alalan'ny vizity izy ireo fa ny commune sy ny ministeran'ny asa vaventy kosa no mikojakoja ireny fitaovam-pitaterana ireny. Mbola ijanona any amin'ny faritra Atsinanana ihany isika fa iresaka lafiny fampianarana ambony sady anoizantsika ny fampalalam-baovao ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eo anivon'ny école doctorale 3D à université Tomasina dia nisy ny fifanakaloza-kevitra sy fifanomezan-tanana teo amin'ny équipe d'accueil doctorale sy ny docteur Karine Johannes manampahaizana manokana diaspora ao anatin'ny ilay tetikasa tady ho fampandrosoana ny tontolon'ny fikarohana mbola i Romial Rakoto Manana ihany.
dingana lehibe nampiseho ny fampandrosoana ny fikaroana eny anivon'ny école doctorale 3D diversité et développement durable ny fandraisana ny docteur Karine Johannes manampaizana manokana mahakasika ny fifandraisana sy ny fikaroana izay ao anatin'ny dedikasa tady hananana vokatra azo tsapahitanana ao anatin'ny fiara-miasan'ny tripartite dia ny sekoly ambaratonga ambony 3D ny diaspora eo anivon'ny raharaham-pifandrahamonina eo anivon'ny ministèran'ny raharaham-bahiny ary ny expertise de France tohanan'ny agence française de développement AFD ny tanjona ny hanamafy ny fahaizan'ny mpianatra sy ny mpampianatra hanana fitaovana ara-pédagogika sy scientifique hifanaraka amin'ny fikaroana manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Ny nahatonga netimo zany dia anao élaboration guide maromaro karazany guide de recherche doctorale recherche scientifique dia misy koa zany ny guide de rédaction d'articles scientifiques dia misy koa zany ny guide de rédaction de thèse de doctorat satria ilaina foana zany ho an'ny doctorant izay inscrit ao amin'ny école doctorale 3D mba manana référence mba manana manuel ampiasaina zany fa anjareo miasa malalaka zany anatin'ny recherche doctorale dia eo koa zany ny fametrahana standardisation amin'ny fanaovana recherche sy ny fitoviana langage. C'est une initiative vraiment exemplaire qui permet aux membres de la diaspora qui veulent contribuer au développement du pays à leur échelle bien sûr de donner l'opportunité d'être immergés pendant une courte période dans une organisation locale. Hanamafy ny fahaizan'ny mpianatra pikaroko sy ny mpampianatra pikaroko eo anivon'ny université Tomasina izao fomba fiasa izao hanakambanana ny fampianarana atao any an-tsekoly sy ny fikaroana. Afa mandritra ity volana martsa ity no hanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony mpanjifa. Samy mahatsikaritra ny ampietsena fa betsaka ny fanararotana hita amin'ny endriny maro ataon'ireo mpivarotra raha tsy teny afa-tsy ny fampiasana ny mizana osoka ka nandritra ity fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony mpanjifa ity adinanao hetsika fanaovana fitsiriana ireo mpivarotra ny fitaliavam-paritra misana ny varotra sy ny fanjifaly arahantsika avetrany. No tanterahana ny alatsinainy 9 martsa 2024 tao amin'ny CCI Miarinarivo ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa teto amin'ny faritra Itasy. Ny ministera misahana ny varotra amin'ny alalan'ny foibendraharaha misahana ny fiarovana ny mpanjifa sy ny fitalavam-paritra ny varotra sy ny fanjifana eo anivon'izany ministera izany dia mametraka ny paikady ho fisorohana ny osoka ara-paritra ho fiarovana ny mpanjifa. Mampianatra ny mpanjifa sy ny zony sy ny fiarovana izany ka mandray sy mamaly ny fitarainan'izy ireo. Tonga nanatrika izany ny lehiben'ny filehovana Miarinarivo sy ny lehiben'ny faritra Mpisolo-toerana. Nanoana ny antso araka izany ihany koa ireo mpanjifa marobe. Natsangana teto amin'ny faritra Vakinakaratra ny fikambanana mpiaro ny zony mpanjifa izay andray an-tanana ny fitarainan'izy ireo manoloana ny fanarotana sy ny tsy fanarahan-dalàna mety hitranga eo amin'ny sehatra ny varotra sy ny fanjifana toy ny fisian'ny entana lany daty, fampiasana mozana tsy marina, vidin'ny entana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ary ny faharatsian'ny tolotra ho amin'ny mpanjifa. Hamafisina arak'izany ny fanaraha-maso ny fanajana ny zony mpanjifa eny an-tsena amin'ny alalan'ny fisian'ny fikambanana. Distrika 3 eto amin'ny faritra Vakinakaratra no efa iasan'ny fikambanana dia ny distrikan'ny Betafo, Antsirabe voalohany ary ny Antsirabe faharoa. Izay ny anitatra izany amin'ireo distrika 7 mandrafitra amin'ny faritra Vakinakaratra. Tsy diso anjara tamin'ny fanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa ny taty amin'ny distrikany Morondava ka teto manoloana ny biron'ny fitaliavam-paritra sy ny varotra sy ny fanjifana Menabe no nanaovana ny fanentanana ary narahina fidinana eny Akianja ho fampahafantarana ny mpanjifa ny zo izay tokony hositrainy ny amin'ny entana izay jifainy ka ny lohevitra tamin'ity taona ity dia ny hoe entana azo antoka mpanjifa mahatoky. Anisan'ny manampibetsaka sy miara-miasa amin'ny fitaliavam-paritra sy ny varotra sy ny fanjifana ny fikambana ny zony mpanjifa ka eo andala mpikarakarana izany ny aty amin'ny faritra Menabe. Miisa 8 ny zo izay anana ny mpanjifa dia ny mahazo vaovao ampy, mahazo fanabeazana, fiarovana sy fanampiana, fanamboarana ny tsy fahalavorariana, fampiakarana fitsarana, zo hakana hevitra, zo hahazo ireo tolotra sy filana fototra eo amin'ny fiainany, zo hiaina amin'ny tontolo milamina sy madio ary ny entana na ao anatin'ny
fonosana izay amidy dia ahitana iray amin'ny teny malagasy na frantsay na anglisy fa raha tsy misy amin'ireo teny ireo dia misy ny lalàna mifanaraka amin'izany. Tamin'ny alalan'ny famelabelaran-kevitra narahiny ady hevitra mikasika ny zon'ny mpanjifa no etsika nankarazagna ny andro maneran-tany ho an'ny mpanjifa taty Sava. Voatsindry manokana tamin'izany ireo zo fototra rehetra efa misy sy ny fanomezana toromarika ary ny fampifantarana ny tokony atao raha sendra ka atojo olana indrindra eo amin'ny fangalarina ataon'ny mpivarotra amin'ny fampiasana ireo fitaovam-pandrefesana. Anotanterahina izany mba hipetraka tsara ile lohahevitra hoe vokatra azo antoka mpanjifa mahatoky. Velom-panantenana ireo niatrika izany fa ho isy tombony eo amin'ny fiainana andavanandro. Fantatra nandritra izany fa avoazana ny fikambanany zon'ny mpanjifa aty amin'ny faritra sady omena fiofanana bebe kokoa mba hahafahany izy ireo mandre andraikitra izay tandrefy azy. Samby nodorana avokoa ny entana lany daty rehetra izay tratra teto Sambava rehefa hita sy voapirofo toy ny menaka, mofomamy, zava-pisotra, savony, fromazy sy ny maro isan-karazany izay ilaigny amin'ny fiainana andavanandro. Izany dia tsy nasiana fagnavahana na mpivarotra madinika sy ny salantsalany ary hatramin'ny mpivarotra maventy. Anotanterahina izany mba ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny mpanjifa tsirairay. Tomponantoka tamin'izany ny ekipa ny fitalavam-paritra ny varotra sy ny fanjifana. Tsara ny mampafantatra fa efa mitety ny distrika rehetra mandrafitra ny faritra ny fangalana ireo entana lany daty ireo ka hodorana eto amin'ny renivohitra ny faritra. Anisany mampitaraina ny mpanjifa aty amin'ny faritra Amelaka ny famarana ny kapokambary izay ampiasain'ireo mpivarotra vary eny an-tsena ka anisany tarika ny fitalevam-paritsy ny varotra sy ny fanjifana anidina ny jery fotony ny kapoka famarana izany nandritra ny fanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa ho fitsinjovana ny zony izy ireo. Voafehy ihany koa ny vidim-bary amin'ireo distrika dimy mandravitra ny faritra Amelaka. Raha tsy teny eto amin'ny renivohitsy ny faritra Amelaka dia eo amin'ny 1,700 ariary izany ankehitriny raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 1000 ariary izany tamin'ny taona lasa rehefa fitaovam-bavaritra tahaka izao. Miditra tsikelikely amin'ny fijerena ny zony ireo mpanjifa hatrany moa ny fitalevam-paritra ny varotra sy ny fanjifana ato Amelaka. Fampianarana ny zo sy ny andraikitry ny mpanjifa, fanairana sy fikaroam-bahaolana no ny vohitra nandritry ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa raha ny teto Toliara. Izany dia niraisana feo tamin'ny alalan'ny valandresaka na raha anaty hevitra natrehiny be sy ny maro sy ny hainoana ireo fanazavana mahakasika ireo tolotra omeny orinasa lehibe ny mpanjifa. Nandritry nyty fankalazana ny zony mpanjifa ity ihany koa dia niray feo ny ankolafy rehetra ny mba hiarahamientany rehetra amin'ny fiarovana sy fisitrahana ny zony mpanjifa araka ny lohahevitra ny ainana tamin'ity taona ity vokatra azo antoka mpanjifa mahatoky. No amafisina tamin'ny alalan'ny fanentanana mivelatra eto amin'ny sena ny farafangana ny fampahafantarana ny zony mpanjifa izay natao ny fitalevam-paritry ny varitra sy ny fanjifana aty amin'ny faritra Atsimatsinanany. Izao no natao mba hahafantaran'ireo mpanjifa ny zo tokony hositrahana rehefa mividentana eny an-tsena na koa eny amin'ny mpambongady. Zava-dehibe ary ilaina ny hesika toy izao ho ireto mpanjifa mba hahafantarany tsirairay ny zavatra tokony ho ataony hialana amin'ny ahiahy. Vokatra anjo antoky, mpanjifa mahatoky, io no lohahevitra nosafidina no entina nakalazana ny andro maneran-tany ho an'ny zony mpanjifa tamin'ity taona ity. Ka teto dia liana ireto vahoaka ary nametra-panontaniana izay magnitikitika azy ka voavaly teto avokoa izany. Vokatra azo antoka mpanjifa mahatoky, ino lohahevitra novoizina tamin'izao andro iraisam-pirenena ho an'ny zony mpanjifa teto Madagasikara izao. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony mpanjifa ny teto Maivatanana ny 15 Martsa 2024 lasa teo. Ny fitalevam-paritsy ny varotra sy ny fanjifana eto Betsiboka no nikarakarany etsika izay notsoniny ireo manam-pahefana isan-tsokajina. Anisan'ny etsika lehibe natao ny fandorana ireo entana lany daty na ahitana zava-pisotro, biskuit ary fanafody izay hita tamin'ireo tsena maro teto Maivatanana. Natao izany mba hiarovana ny mpanjifa sy hanamafisana ny mahazava-dehibe ny fanajana ny daty lany ho an'ny entana sy ny kalitaon'ny entana amidy. Izao no natao dia mba hiarovana ny mpanjifa sy hanatsarana tsany ny sehatry ny varotra sy ny fanjifana eto amin'ny distrikan'ny Maivatanana. Mba hisitrahan'ny mpanjifa ny zony amin'ny fahazahoana entana tsara kalitao sy azo antoka dia natsangana amin'ny fikambanana miaro ny zony mpanjifa mba ahafahan'izy ireo misandrahaka eny amin'ny fokotany sy ny komuna
mampafantatra ny zo miaro azy mandritra ty fankalazana maneran-tany ny zon'ny mpanjifa aty amin'ny faritra Bongolava ity. Vokatra azo antoka mpanjifa mahatoky io no loha-hevitra tamin'ity taona 2024 ity. Manampy be dia be ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana ny fananana ireo mpikambana miaro ny zon'ny mpanjifa izay alefa hiparitaka manerana ny faritra Bongolava. Olana goavana mbola misy eto amintsika ka manitsakitsaka ny zon'ny mpanjifa ny fisina sy fivarotana entana hosoka sy tsy manara-dalàna. Profon'izany ny mbola ahitana entana lany daty amin'ny toerana sasatsasany sy ny tsy fahamarina ny fitaovam-pandanjana, fitaovam-pandrefesana ary ny fitaovam-pamarana. Eo koa ireo karazana sakafo tsy voamarina ara-pahasalamana. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa izay ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana ka mahatonga azy mampafantatra ireo karazana lalàna momba izany, fa eo koa ireo fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa marobe. Naseho teto ohatra ireto mizana izay tsy azo ampiasaina amin'ny fivarotana eny an-tsena ary nitondrana fanazavana koa ireto vato mizana fa maro amin'izy ireo no tsy ara-dalàna eny amin'ny toeram-pivarotana maro samihafa. Eny fa na ireo kapoaka amarana vary amidy ireny aza. Mampitandrina ireo mpivarotra izay mbola amin'ny mampiasa azy ireo no izany ny ato amin'ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana fa hisisa azy ho an'izay mbola tsy manara-dalàna. Vokatra azo antoka mpanjifa mahatoky io ny loha-hevitra tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho anjon'ny mpanjifa tamin'ity taona ity. Tsy diso anjara amin'izany ny fitalevam-paritry ny varotra sy ny fanjifana fitovinany nisy ny hetsika izay natao teto amin'ny bazary Tanambao fampafantarana ampahabe maso ireo lalàna mahakasika ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa mba hahafahan'izy ireo misisaka ny zony ara-dalàna rehefa miantsena. Fanentana ny tompon'andraikitra ny varotra sy ny fanjifana aty an-toerana dia ny fiaraha-miasa amintsika mpanjifa hampilaza hatrany eny amin'ny branche fitalevam-paritry ny varotra eny Manakarabe raha misy endrika fandekan-dalàna ataon'ireo mpivarotra. Zay ny mahakasika ny famaranantsika ny fampahalalam-baovao ny vaovao mahakasika ny fanohanana ireo traboina vokatry ny rivo-doza. Mbola ao anatin'ny fahasahiranana ireo traboina vokatry ny fandalovany rivo-doza fity tany amin'ny faritra Iboeny sy Betsiboka na dia teo aza ireo fanampiana nataon'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiara-miombonantoka ataorian'ny fanampiana nataon'ny fondation Airtel Africa tamin'ireo traboina tany Tomasina dia nitohy tamin'ny fanampiana ireo traboina tany amin'ny faritra Iboeny sy Betsiboka ny fondation Airtel Africa ka tokantrano 700 hanona azo fanampiana toy ny sakafo sy fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro amiray Andrianjavy. Telo volana taoriana ny fandalovan'ny rivo-doza fity ao amin'ny faritra Iboeny dia mbola tsy mikatona ny fery ho an'ireo niarany. Mbola misedra fahasahiranana ireo niarany voiny na dia teo aza ny fanampiana natao ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka maro. Mbola mitohy izay fanampiana izay toy ny ataon'ny fondation Airtel Africa dia ataon'ny faritra Iboeny sy Betsiboka ny 20 ny volana Martsa lasa teo. Tohatrano 500 no nahazo fanampiana toy ny sakafo sy ireo fitaovana fampiasa andavanandro ho an'ireo traboina mbola ao anatin'ny fahasahiranana. Nitotany amin'ny faritra amin'ireo lalam-pirenena faha-efatra izany toa ny Maheva-Tanàna sy Ambondromamy izany hoe nahatratra 700 ireo tokantrano nahazo fanampiana. Etsika izay notarian'ny tale jeneraly ara-barotra Marcel Bondo izay nanambara ny mahazava-dehibe ny fiarah-mientana toy izao entina manarina fiainan'ireo mpiarabelona tranom-pahasahiranana. No amafizany fa eo foana ity fikambanana ity amin'ny fanohanana ireo trapahavoazana indrindra vokatry ny loza voajanahary. Etsika taoriana ny natao tany Toamasina vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza Gezany. Tsy ahivina fa misy 7,7 alina ireo traboina ary 12 ireo namoniaina vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza fity ny 30 ny volana Janoary lasa teo ankoatra ireo trano rava tany niotsaka ary ireo foto-drafitrasa rava. Tompoko lasy, tompoko vavy tapitra ny oran'ny fampahalalam-baovao tamin'izao atoandro izao ankasitrana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampahalalam-baovao ka manome fotoananao mba manaraka indray veloma tompoko.